Ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny ray aman-dreny sy ny zanaka, izay no dinika anasako anao amin'izao anio izao. Atolotra antsika mpiara-midinika rehetra indray ny arahaba feny fifaliana amin'ny anara Jesosy na tsara antsika ty andro ity araka andinika aloha hevitra mahafinaritra satria samy iainantsika andavanandro izany. Ny fahasoavan'ny tompo ny fiadanana ny ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha ary iaraka hivavaka sika raha hanomboka izany dinika izany. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, tonga indray zahay iaraka andinika ny teninao. Ilay teninao no fahazavana, lalana ary fahamarinana ho anay. Misaotra anao izay satria tombotsoa anay izany. Ankehitriny ary dia mangataka fanadiovana sy famelan-keloka izahay raha andinika an'izany ka ny faneno masina no hitari-dalana anay, ampianatra anay ny sitraponao. Tononona sy angatana vavaka aminara Jesosy. Amen. Kolosiana toko faefatra ka ny andininy fahaenina. Tonga dia fantatrao zay ilay andininy atao tadiana. Hoy izy hoe, aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamosira, mba ho fantatrareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra. Mino fa mandeha tsy moramora za satria fa teny mahazatra antsika loatra ny izay andinina atao tadiana izay. Ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Omaly sika dia ndresika ny amin'ny mpivady, fandroany indray zany dia mba hampitsika ny ray aman-dreny na ny mpivady sy ny zanaka. Ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fantatsika tsara fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan-tokantrano ny zanaka. Tsara ny ampahafantarana azy ireo fa izy ireo dia tena tiana ary omena tombam-bidy amin'ny maisan'ny ankohonana sy olom-pirenen'ny fanjakan'ny lanitra azy. Iza tokoa moa tsy tia ny zanaka. Mamy ny zanaka. Manandanja ny fiarahamonina mirindra ao amin'ny vatan'ny ankohonana. Manandanja ny fiaraha-mivavaka ataon'ny fianakaviana. Fivavahana tsotra, mitohy, atao maraina tsy hariva, amporisihana ny fianakaviana mba samy hanao an'izany. Dia izy io rehefa mandeha ny fotoana, mandeha ny fiainana dia adino izy io. Andao hiverenana. Raha mbola kely ny ankizy dia ampiana mba asaina mba afaka hifanampy mandrakariva ny ray aman-dreny amin'ny fanadiovana ny andraikitra samihafa. Ary dia eto Paoly dia nanome torohevitra ary ho an'ny zanaka. Rehefa avy nanome torohevitra ho an'ny ray aman-dreny izy, dia nanome torohevitra ho an'ny zanaka, dia rehefa koa izy manome tari-dalana ho an'ny ray aman-dreny. Hoy izy hoe, ianareo zanaka, izay mahatsapa fa zanaka zany amin'izao fotoana izao, dia manangila tsofina tsara. Za ao anatin'io zany. Ianao, hoy izy hoe, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Anatin'ny didi folon'Andriamanitra, manajany rainao sy ny renao mba ho maro andro ianao. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Mampalahelo fa amin'izao fotoana izao dia efa misy zanaka manohitra ray aman-dreny. Ny torohevitra zany eto hoe, ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny abolana toko faharoa amby roapolo, andininy fahaenina sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Dia eo akaikiny eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo, ilaina ny famaizana ny zaza raha misy tsy mety atao. Ao matetiky faha sivy ambin'ny folo ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia hoy Jesosy hoe, avelao ny zaza anatona azararana. Avelao ny ankizy anatona an'Andriamanitra. Misy ray aman-dreny raha mati hivavaka ny zanany, izy indray ny manakana, amporisihana ny zanaka. Ao amin'ny Deutéronomie toko fahaenina ka ny andininy fahaenina sy fahafito dia milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe, ampianaro ny zanakao atahotra an'Andriamanitra.
fifaliana ho anao ray aman-dreny mahita ny zanaka matahotra an'Andriamanitra. Ao amin'ny ohabolana toko voalohany manomboka amin'ny 9 sy ny 7 dia ampianaro izy ihaina sy ankatoa ny ray aman-dreny. Zany ny taridalana omeny ny soratra masina. Misy olona milaza fa hoe efa miova ange zao ny fitezana ny ankizy tsy saky ny taloha intsony. Ry mpiara-midinika namana, tsy miova ny fomba fitaizana apetraka Andriamanitra ho amin'ny taranaka rehetra, tsy miova. Ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo. Ho fitahiana ho an'ny fianakaviana, ho fitahiana ho an'ny fiangonana, ho fitahiana ho an'ny manodidina raha tokany zanaka ao, beazina ho an'ny tompo amin'ny lalan'ny fampianarana sy ny ohatra izay asehon'ny ray aman-dreny. Eto ary zany dia misy torohevitra indray omena ny ray aman-dreny. So indray ny torohevitra omena ny ray aman-dreny. Hoy izy hoe, ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao amoy fo izy. Ry mpiara-midinika namana, tena misy fiantraikany lalina amin'ny fitaizana ny fomba fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Misy fiantraikany. Amin'izao fotoana izao efa betsaka ny fianakaviana tsy tsara intsony fifandraisana amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Misy aza mifankahala ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy aza manozona ny zanany, misy manozona ny ray aman-dreny. Zava-doza izany fa ho anao izay mihaino antsika izay miara-mianatra eto androany. Andeha arahantsika ny taridalana izay nomeny Paoly, izay nomena tombony tao amin'ny fiangonana tany Kolozia, izany taridalana izany. Asehon'ny fikarohana, ty indray zavatra anankiray mampampieritreritra izy ity. Asehon'ny fikarohana fa raha makany am-piangonana ny ray sy ny reny, dia ambony kokoa ny tany fakanisan'ny zanaka makany am-piangonana, tsy tapaka. Fa mifanohitra amin'izany no mitranga raha ohatra ka ny ray na ny reny ihany no makany am-piangonana. Fa zao kosa nefa amin'ny lafiny anankiray indray, ny fakanesan'ny ray mpianakaviana any am-piangonana mihoatra ny fandehanan'ny reny no mahatonga olona maro azoto ho any am-piangonana. Tsy tapaka rehefa tonga olon-dehibe izy. Tena zava-dehibe zany ny fahitan'ny ankizy ny ray mpianakaviana tia zavatra ara-panahy. Fahitan'ny ankizy ny ray mpianakaviana mazoto makany am-piangonana. Diny tokoa ankizy amin'ity zavatra izany. Faly mihitsy ny ankizy rehefa ny ray mpianakaviana ny miaraka mandeha aminy makany am-piangonana. Ary tadidio tsara ny alahelo ny ankizy raha toka mahitanao ray mpianakaviana tsy mazoto makany am-piangonana izy. Malahelo ange reny ankizy reny, malahelo ange ny zanakao e. Androany andeha arahantsika ny taridalana izay omeny ny ten'Andriamanitra androany. Androany ary aza tao ambanin'ny zavatra ny anjara asan'ny ray mpianakaviana eo amin'ny famolavolana ny ankohonanao ny zanakao amin'ny zavatra ara-panahy. Zava-dehibe ny fanatanterahantsika izany. Koa manao antso zany, manao antso kely ho an'ny ray mpianakaviana rehetra mitovy amiko. Andao isika hitariky ny ankohonantsika ho tia zavatra ara-panahy. Efa nataonao zany fa andao toizina. Efa nitoizanao zany fa andao miditra amin'ny lalindalina kokoa isika. Andriamanitra ny hitahy ianao ny amin'izany ka raisina aloha ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo. Ianareo rankizy, isika zanaka manekeny ray aman-dreny, ajaony ray aman-dreny, arena ho anao ny fananana azy. Ianareo ray aman-dreny, isika ray aman-dreny, aza mampasosotra ny zanantsika, arena lehibe ao amin'ny pelatanatsika nomena Andriamanitra antsika io zanaka io. Andriamanitra ny hitahantsika rehetra ny amin'izany dalana ny arahantsika teto izany androany. Andeha ry vavaka isika ankehitriny. Andriamanitra, misaotra anao indray izay fa nomenao taridalana ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hahatsara fiarahamonina ao an-tokantrano. Ka samy anao izay tandrify azy ny zanaka naiky ny ray aman-dreny, ary ny ray aman-dreny kosa hitaiza araka ny tokony ho izy, tsy anao izay hampasosotra ny zanaka ka mandao amoy fo izy. Mitahi ny ray aman-dreny, mitahi ny zanaka rehetra amin'ity androany ity. Ny fanena masina ny
ombanay, taritarana anay, tononona saingatana vavaka aminarany Jesosy. Amen.